Salama tonga sondray eto amin'ny page crypto trading mata. Elaela tsy nanao vidéo fa mbola sahirana kely tamin'ny fanomanana sy fanatanterahana ny formation en ligne masterclass zay no maninay teto amin'ny page depuis tamin'ny mois de mars 2022. Androantsika jery ny indicateur anankidimy ahafahanao mirepérer ny misurveiller ny fin de la bear market zany satria amintsika miresaka zao raha ny market cap ny crypto rehetrarehetra no jerena dia aty amin'ny moins 72% ty zany ny market cap ny crypto rehetrarehetra, de ny bitcoin moa zany dia tonga aty amin'ny moins 70% ty zany ny bitcoin. De androantsika de hijery ny indicateur anankidimy ahafahanao mirepérer an'io fin de bear market io zany. De mialohan'izay moa zany de ino moa zany le bear market? Ny bear market zany dia phase anankiray ataon'ny crypto-monnaie indrindra fa ny bitcoin zay ahitanao chute ngeza be zany mihoatra ny 50%, ohatra ny tany amin'ny 2017 zao nisy bear market talohan'izao dia any amin'ny 80% ny nazy ny chute, de tany amin'ny 2013 koa zany nisy tonga amin'ny moins 90% zany tany 2013. De androantsika jery indicateur anankidimy ahafahanao mirepérer an'io fin de bear market io zany. De mialohan'izay raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy ny trading ny blockchain dia manasa anao hanaraka ny page crypto trading mata any amin'ny Facebook de misy koa ny chaîne YouTube, ny canal Telegram ary ny serveur Discord. De ny indicateur jerentsika voalohany dia ny antsoina hoe halving. De ino moa zany ny atao hoe halving? Ny antsoina hoe halving dia avy amin'ny teny anglisy izay midika hoe divisé par 2. En fait ny zavatra miseho tamin'ny livre blanc ny Satoshi Nakamoto namorona ny bitcoin tamin'ny voalohany dia isaka ny efatra taona zany dia mihena ny émission ny bitcoin zany. De zany hoe divisé par 2 zany raha ohatra ka tamin'ny voalohany izy 50 bitcoin no émis any amin'ny blockchain bitcoin isaka ny 2 minutes, de nanomboka tamin'ny premier halving zany hoe tany amin'ny 28 novembre 2012 de lasa 25 bitcoin no émis any amin'ny blockchain bitcoin zany. De avy eo koa zany tamin'ny 9 juillet 2016 de nihena ho 12,5 bitcoin indray zany no raisin'ireo mpanao minage bitcoin isaky ny 2 minutes zany, nanomboka tamin'ny 2016 de ohatr'izay koa zany tany amin'ny cycle farany halving zao tamin'ny 11 mai 2020 zany. De remarque am'zay zany chaque fois misy cycle na bitcoin halving de miakatra be foana ny courant-le crypto-monnaie aorinan'izay. De iny miakatra be iny antsoina hoe bull market na bull run hoy isika zany. De zay zany mila repérena zany ny ity bear market zay mandeha am'izao ty zany de mila repérena zany de oviana zany hoe oviana tapitra zany le phase de zay zany no jerena ny cycle ny halving manaraka zany hoe ny cycle faefatra. De raha hijery an'io araka ny site bitcoin worldwide.com ty zany dia any amin'ny avril 2 avril 2024 ny cycle ny halving manaraka zany. De donc zany alohan'io zany tapitra ny phase ny bear market zany. Zay ny indicateur voalohany. Ny indicateur faharoa indray zany tsika de hijery ny
récompense omenan'ireo mpanao ménage. De raha hijeran'izay ianao de tapeo anatin'ny indicateur hoe minigny de ty BTC mining cost ty zany le indicateur. De raha voaka aty amin'ny courbe-ny trading view aza de ity courbe mangamanga ty zany. De nanaovana an'ity indicateur ty zany dia nanaovana zay le calcul zany par rapport amin'ny taux d'émission par rapport amin'ny halving ohatran'ny nijerentsika teo 12,5 bitcoin par 10 minutes zany de ny taux ny H par seconde de ny kilowattheure sy ny prix an'le électricité zany hoe en moyenne 12 cents par kilowattheure anaovana an'ilay calcul. De ny zavatra jerena amin'io zany de nanomboka tany amin'ny cycle farany zay anatin'le paramètre teo dia gagnant foana zany ny mpanao ménage satria ambonin'ity courbe mangamanga ty zany le cours-ny bitcoin. Zany hoe raha manao ménage izy de mahazo bitcoin de iny tonga de amidiny ana marché de mahazo tombony be zany izy. Fa raha ohatra ka zany latsaka an'ity courbe mangamanga ty zany ny cours-ny bitcoin ny cours-ny bitcoin dia perte zany izy amin'izay fotoana zay satria raha ohatra ka zay bitcoin fraîchement créé amin'ilay izy manao ménage zany de ho amidiny de tsy mifandanja amin'ny coût-na électricité sy ny les dépenses le mpanao ménage zany. Donc zany manomboka amintsika miteny zao zany ny mpanao ménage de tsy mivarotra bitcoin intsony fa manao ny antsoina hoe holding na manangona bitcoin. De raha manangona bitcoin foana zany zareo de io zany misupporter prix satria tsy mivarotra intsony izy de miakatra zany ny nombre ny manao demande. Zay zany ny indicateur faharoa zay resaka BTC mining cost zay. De ny indicateur fahatelo jerentsika dia ny moyenne mobile. De raha hijery moyenne mobile anao mety foana na exponentielle na tsotra. De moyenne mobile 50 période zany jerentsika. De ny moyenne mobile 50 période de raha jerena ny courbe-ny bitcoin nanomboka taty amin'ny 2015 ty zany hoe tamin'ny dernier phase-ny halving cycle faharoany zany dia manao ny antsoina hoe support ny moyenne mobile 50 de zany hoe misupporter prix izy taty amin'ny avril 2014 novembre 2015 taty amin'ny mois d'août 2018 ata mois de mars 2020 de am'izao tsika miteny zao de mikase ny moyenne mobile 50 zany ny cours-ny bitcoin zany. De ty indicateur ty zany tsara jerena satria ity zany raha ny historique no jerena de anisany mi-indiquer fin de cycle ny bear market. De ny indicateur fahaefatra indray zany dia ny volume. Ny volume indray zany de ny volume ty izy ampidiriko tamin'ny échelle ambany ato zao zany ny volume. De inona moa zany nataon'ny volume zany? En fait ny zavatra miseho amin'ny étude amin'ny cyclique zany de raha une fois manomboka le fin de cycle bull run de misy pic-na volume de d'achat bobaka be zany satria malaza be ny bitcoin sy ny crypto monnaie amin'izay fotoana izay de maro be ny olona manao mividy bitcoin. De ny fin de cycle bear market indray de mitovitovy amin'izay ihany zany, misy pic-na volume de vente zany ambony be zany raha ohatra ka ho tapitra le cycle zany. De mahatonga an'iny indray zany ny public zany tratrany antsoina hoe capitulation de manao vente en perte. De ny holder indray amin'izay fotoana izay manao achat massive ny bitcoin zany, manao réinvestissement. De ity koa zany afaka repérena ny fin de cycle ana crypto zany. De raha apetaka eto ty droite de moyenne ty zany tendance ty zany dia misy pic-na volume zany ohatra hoe tany amin'ny 2014 misy pic de volume, tany amin'ny pic zao nisy pic de volume 2018
tany amin'ny mars 2020 zany nisy pic de volume de vente satria tapitra ny bear market de ohatr'izay koa taty amin'ny akaikin'ny 2000 mars 2021 ty zany nisy pic-na volume d'achat ambony be koa zany. Donc zany tsika zany raha hijery ny fin de cycle bear market dia normalement tokony misy pic de volume somary ambonimbony kely any, tsy voatery hoe tonga aty amin'ny titre ty zany fa tokony misy pic de volume enjakenjana ihany zany ary misy capitulation ambony be zany, zany hoe marobe zany le olona very manao very vola zany manao investissement taty amin'ny décembre novembre 2021 taty zany. Zay ndray zany ny indicateur antsika fahatelony de zay resaka volume zay. De ny indicateur antsika fahadimy de ny indice DXY na ny indice dollar américain zany. USD currency index ty zany ny indice ny indicateur fahadimy. De averintsika nomboka tamin'ny création de Bitcoin tany amin'ny taona 2009 tany zany le courbe-ny dollar. Ny ty DXY ty zany dia courbe-ny indice dollar américain zany izy io zany hoe par rapport amin'ny devise rehetrarehetra maneran-tany. Ino moa ny zavatra azo raisina amin'ity zany ny ampiasana anazy de tsotra raha ohatra ka miakatra ny cours-ny dollar de midina ny Bitcoin satria ny Bitcoin contre dollar no jerentsika zany en général. De raha ohatra ndray miakatra midina be ny cours-ny dollar de tonga zany le phase-ny bull run na ny bull market zany raha ohatra midina be ny dollar. De nandrasantsika zany amin'izao satria nanomboka tamin'ny juin 2021 tsy nitsahatra niakatra ny cours-ny dollar, ny indice dollar de miandry an'ity midina zany tsika vao mieritreritra hoe tapitra ny phase de bull bear market zany. Raha jerena zany ty courbe-na comparaison ty le nijerentsika teo ny ty orange ty zany ny courbe-ny dollar de ny bougie ny courbe-ny Bitcoin zany de tsikariratra fa raha vao niakatra foana ny dollar de nidina ny Bitcoin de ohatr'izay koa zany tamin'ny phase-ny bear market tamin'ny 2017 raha vao nidina ny cours-ny Bitcoin de jerena fa niakatra foana ny cours-ny dollar zany isaka taty. Donc zany antsika miteny zao zany de miakatra be ny cours-ny dollar de midina be ny cours-ny Bitcoin. De miandro zany midina ty cours-ny dollar ty zany ahafahantsika mieritreritra hoe hisy tapitra ny phase-ny bear market. Zay ny indicateur fahadimy de misy indicateur ankoatran'izay zany zay ataoko hoe bonus le izy avy amin'ty site Glassnode ty zany apetrako amin'ny description ao ny lien-n'le site. De ty Glassnode ty zany dia site karazana hoe satria blockchain publique ny ankamaroan'ny 99% ny crypto rehetrarehetra dia afaka exploitena zany le données any amin'ny blockchain de à partir n'iny izy manana intelligence artificielle manao an'le zavatra de à partir n'iny izy mamorona statistique de karazana matrix zany zay proposeny amin'ny client-ny. Izy ty zany misy gratuit afaka jerena tsara de misy version payant zany ho an'ireo hedge fund zany manao analyse approfondie ny resaka données any amin'ny blockchain. De raha mijery an'ity courbe-ny Glassnode ty de apetrako aminareo any le lien-n'ity article vao nivoaka zay zareko aminareo zany androany. De ny indicateur voalohany proposen'zareo dia ty bear market floor model ty zany. De ty bear market floor model ty zany dia indicateur noforonin-zareo proprement à partir ny données analytique tany amin'zareo zany le zavatra de namorona izy modèle na irepérena ny fin de la bear market zany. De manana courbe anaky dimy izy de ty multiple of 0.6 ty zao ny voalohany de realized price, ny faharoa de zany hoe moyenne mobile 200 semaine de ny balance price
dia ny delta price. Zany hoe ity indicateur courbe anankidimy ity zany dia représenteny an'ireto ambany ato amin'ity courbe ity zany reto misy menamena, mavomavo, mangamanga, ohatr'izany, maitsomaitso. Dia reto zany le courbe présenteny. Dia zavatra remarquen'zareo amin'izay zany dia zany hoe 13 sur 4000 trading day, zany hoe eo amin'ny 0,2% zany vao misy an'ity circonstance anankiray ity zany hoe fin de la bear market zay représenteny amin'ity rectangle somary mangamanga ity zany. Zany hoe ato zany no manomboka ny fin de la cycle bear market dia sy début ny cycle bull market na ny bull run zany. Dia ohatr'izay koa tamin'ny 2015 dia ohatr'izay tamin'ny 2018 dia antsika amin'teny dia efa tafiditra anatin'ity fin de cycle bear market ity zany raha ohatra ka ity modèle ny proposen'ny Glassnode ity zany no jerena zany. Dia izay ny indicateur bonus voalohany. Dia mbola misy indicateur bonus faharoa indray zany omeko anareo dia ny ity accumulation trend score ity zany. Dia 7 jours ny moyenne nampiasain'zareo. Ina indray zany ataon'ity accumulation ity zany dia en fait manome score izy ho an'ireo manao accumulation en bitcoin dia entre 0 sy 1 zany le score. Zany hoe zany raha ohatra ka hoe akaikin'ny 0 zany ny score omena donc faible be zany ny accumulation ny bitcoin, fa raha ohatra hoe akaikin'ny 1 zany hoe aty somary maintimainty ity zany ny couleur an'le aty amin'ny courbe an'le bitcoin nanomboka tamin'ny septembre 2017 dia ambony be zany ny forte accumulation na ny adoption na holding na bitcoin zany. Dia remarque amin'izay zany raha ohatra ka fin de cycle, isaka fin de cycle zany na bull run io na bull market dia misy accumulation be dia be foana zany hatramin'izay. Dia nanomboka tamin'ny 2018 entre an'le cycle koa zany misy forte accumulation zany. Dia remarque amin'izay zany antsika miteny zao amin'ity androany amin'ity mois de juin nanomboka tamin'ny mois de mai 2022 ity zao dia tafiditra anatin'ny score proche de 1 zany tsika miresaka zao forte accumulation na bitcoin zany. Zany hoe raha mijery vaovao zany ianao amin'izao dia mety mahita an'ireny baleine manao rachat-na bitcoin sy ny tariny ireny satria ambony be zany ny accumulation zany raha ity modèle ity zany no jerena. Dia ity zany midika fa efa akaiky ny fin de cycle zany tsika zao fin de cycle bear market zany raha ity modèle nomen'jareo ity zany no jerena. Zay zany indray zany ny indicateur bonus faharoany nomen'ny Glassnode. Dia jery indicateur farantsika dia ity indray zany indicateur farany bonus zay nomen'ny tany amin'ny sitany Glassnode dia ity realized hold ratio ity zany. Dia ity zany bitcoin réalisation misy ity karazana hoe ratio an'ireo holder bitcoin zany ity courbe farany fahatelo ity zany omen'ny Glassnode ity zany. Dia ny zavatra remarque zany dia misy tendance na accumulation holding na bitcoin. Ino moa zany le holding na ny hodl? Ny hodl na ny hold dia terme ilazana an'ireo olona manao investissement à long terme en bitcoin zany. Zany hoe manangona bitcoin à long terme izy dia amin'izao antsika miresaka zao zany hoe aty amin'ny ataon'ny courbe boribory menamena ity zany dia kritika zany ny kahany zareo dia ity zany no fotoana anaovan'ireo baleine fanangonana bitcoin zany amin'ity point menamena ity zany satria ambany be zany ny niveau amin'izay fotoana izay, niveau critique nilazany anazy. Dia nefany ity menamena ity zany correspondre amin'ny fin de cycle bear market. Zay indray zany ny vidéontsika androany angamba mety hanampy anareo zay resaka repérazina cycle bear market zay ahafahanao manamarianao réinvestissement amin'ny cycle manaraka.
De averiko eto raha mahaliana anao ny resaka crypto sy ny trading de ny blockchain dia manasa anao hanaraka ny page crypto trading mata, misy koa ny chaîne YouTube, ny canal Telegram ary ny serveur Discord. Abonné ny page fa hisy surprise homaninay atsy eto amin'ny page crypto trading mata. Raha misy fanontaniana de aza misalasala mametraka any amin'ny commentaire fa hovalianay zany na amin'ny commentaire na amin'ny vidéo manaraka.